nandritra ny fitsidiham-paritra nataony Ajo Andriana Narvelo tany Ambomiadan'Andramasina no nanambarany fa tsy tokony hilatsaka amin'io fifidianana ho avy io intsony ny filoha ankehitriny amin'ilay resaka zoam-pirenena. Androany dia namitaka izy ary isaoranay n'Andriamanitra ao ambony mihitsy ny alamelozy ny nafaharanay anio fa raha mbola fantatray any tamin'ny 2024 tsy nanoana zany zay. Tsy nanoana zany la laza marina taminay izy. Ary aminay zany androany tsy afaka milatsaka zany izy satria vazaha. Zany asana filoam-pirenena zany ane ny asa ambony indrindra eto amin'ny tany sy firenena ity. Dia moa tsy misy miavonao izay 20 centimètre trindro re. Na hoe ampitovino amin'ny miaraka tsy azo hoe nakapanao baolina panao baskety sy mety hoe resaka baskety sy baolina na teo atao ety. Raha raha-pirenena ainy rehetra vahoaka telopolo tapitrisa rehetra mino mampelantananao. Tsy ekeny zany. Ary tsy tokony anaiky an'izany isika. Asa raha tsy fiasana inona moa zany nangatahantsika faleovan-tena tamin'ny 1970. Raha ohatra ny filoam-panjakana antsika rehefa nilany filoam-panjakana dia angataka zoam-pirenena firenena nanjaka antsika. Kina nandaniana fotoana nakafaleovan-tena. Tonoa ny zany navazaha teo daholo tsika menaka azy. Tsy mety anie zany ary tokony isaiteny an'izany tsika.